Faly miarabanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tenako anio Sabata voalohan'ny volana Marsa 2024. Ny tenin'Andriamanitra izay entina antsika androany dia ao amin'ny ohabolana toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 9 ary tohizana any amin'ny andininy 4 ka hatramin'ny 9. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fikasany fo no an'ny olona, fa ny famalian'ny lela dia avy amin'ny tompo. Ataon'ny olona madio avokoa ny lalana rehetra alehany, fa ny tompo no mandanja ny fanahy. Ankianao amin'ny tompo ny asanao dia ho tanteraka izay nokasainao. Ny zavatra rehetra nataon'ny tompo dia samy misy antony avokoa. Eny, ny ratsy fanahy koa aza dia nataony ho amin'ny andro ahitàn-doza. Fahavetavetana eo amin'ny mason'ny tompo izay rehetra miavonavonam-po. Azo antoka fa tsy ho afa-tsiny izy ireo. Ny famindram-po sy ny fahamarinana no avitra amin'ny eloka, ary ny fahatahorana ny tompo no analavirana ny ratsy. Raha sitraky ny tompo ny alehan'ny olona iray, na dia amin'ny fahavalony aza dia ampy havaniny aminy. Aleo ny kely hombany fahamarinana, toy izay ny tombony be azo amin'ny tsirariny. Ny fon'ny olona dia mihevitra tsara ny alehany, fa ny tompo ihany no mahalavorary ny diany. Tsara ny mahazo fahendrena noho ny mahazo volamena, ary tsara ny mahazo fahalalana noho ny mahazo volafotsy. Ny manalavitra ny ratsy no lalamben'ny marina, ary izay mitandrina ny alehany no miaro ny ainy. Ny fiavina vonana dia mialohan'ny fahampitena, ary ny fanahy mirehare dia mialohan'ny fahalavona. Tsara ny mihetry miaraka amin'izay manetry tena noho ny mizara babo amin'izay miavonavona. Amen.